asiany jirama coupure indray zao faly miarahaba ny vahoaka malagasy ay manaraka ny miara-miampita ho amin'ity anio ity tonga eto isika iresaka ny zava-misy amin'ny ankapobeny eo ny voka-pifidianana zany hoe totosa soamantsara ny fifidianana fiodinana faharoa izay nitanterahana tamin'ny 7 ny volana desambra tao anatin'izay dia maro ireo lesoka hita tamin'izay fifidianana fiodinana faharoa izay tsy laza isika ny osoka izay miseho sesilany ankehitriny manodidina izay fiodinana faharoa izay efa nisy ny miara-miampita naranao tamin'ireo radio rehetra teto Andrenivohitra Rasanan'erana Madagasikara ny anio ary izao alina izao miara-miampita izay arahanao amin'ny Sky One on RTV AZ Télévision ary ny MBS izany eto zany dia manambahiny ihany koa isika hitafa sy resadresaka mikasika an'izay fifidianana fiodinana faharoa izay ao anatin'izany ahitantsika ny James Ratsimo izay mpandinika ny raharam-pirenena eo ihany koa Ramamonjy Sophilbert izay mpitandrina mpanaraka ihany koa moa zany ny raharam-pirenena avy hatrany iresaka isika makasika an'izay fifidianana fiodinana faharoa izay iaraha malala ny zava-misy ankehitriny fa dia tsy manaiky ny voka-pifidianana amin'ny ankapobeny ny vahoaka malagasy satria dia noverezin-jo any hoe ilay safidy napetraky ny vahoaka malagasy tamin'ny 7 ny volana desambra izay zary lasa mitsintsoniavina ankehitriny avy hatrany angamba dia hitodika aminareo izay tongeto reny ny zava-misy iara-malala zany fa dia iroso amin'ny famoahana ny voka-pifidianana ny avy eo anivo ny senia rahampitso manahoana ny fahitanareo ny zavatra zay misy zavatra mahamaiky ave irosona amin'izay famoahana ny voka-pifidianana rahampitso zay makasitra indrindra Andriamatoa Fernanzelo ary miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mirary sosy fambiazana na dia sarotra ara ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao tsy nisahatra ny teny hoe tokony halamina io fifidianana io vao atao nefa moa natao ambiletra izy iny ka dia tsy maintsy miatrika isika fa kandida roa no safidianana eloka eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy misafidy satria mila tsy maintsy hazavaina amin'ny vahoaka malagasy ny ataontsika hoe asa kasain'ny izy amin'ny rahalahy kandida ho atao samy manana ny programmany izy fa za manokana dia tsoriketo fa manohana tanteraka ny filora valimanana ao amin'le hoe comité d'ouverture 25 miaraka amin'ny madame Faniry Soerinaivo lera raha mpifidianana faharoa izay niseho tamin'ny 19 lasa teo dia tsotra ihany ny valiteniko osoka era amin'ny Madagasikara no natao ary raha olazaiko kely fotsiny ny zavatra hitako dia izao no hitako ny vahoaka malagasy mihitsy no tsy niavina ambanina amin'ny safidy nataony ary araka ny teninao hoe verezin-jo raha tsy teny fotsiny amin'ity madama iray navita soni 3 ao anatin'ny bureau de vote sady nekeny seni fa mariny zany ka eritrereto hoe io madame Miray io raha misy isaky ny bureau de vote dia efa misy firy zany ny vato nangalarina nafindrany amin'ny candidat 13 raha raisitsika fotsiny hoe 3 no nataon'io ramatoa io ka 3 ampitomboana nisan'ny bureau mpifidianana dia raha tsika malala fa mihoatra ny 750 000 zany ny vato nangalarina tsy izay fotsiny fa ao koa Andriamatoa Thierry Rakotonarivo izay niaiky nanao soni mihitsy fa diso ary navadika ny vatony candidat 25 sy ny 13 ny soniaviny zany miaraka tamin'ny madame Faniry Soa mbola misy koa ary betsaka azo tanisaina ny zavatra toy izany aiza ve ka lazaina fa samina azo 2 millions mahery avy zany hoe 4 millions 500 zany ny vato azony mpifanina roa nefa 8 millions tompoko no tsy nifidy 12 millions mahery ane zany nefa nisan'ny inscrit 9 millions fotsiny mba aza vao amiko ry seni rehetrarehetra ireo
taizanareo ny mianatra sa inina ampedinareo ny vahoaka malagasy. Tsoriko koa fa izaho manokana dia nanangona voka-pifidianana amin'ny faritra maromaro. Sarotra mantsy mitondra hoisy any ambanivohitra rehetrarehetra ka manomboka rapitso dia efa hitondra 450 voix avy amin'ny faritra maro voahiny sy ny manodidina. Constat de huissier no etiko anaporofoko fa alatra be vava ny seho tany ary tsy azo ekena. Tsy izay ihany fa maro be niosoka ary resantsika manokany eto ihany koa niosoka tao Anosizato ohatra izay natrehako EPP ray vehivavy raiky io milaza fa observatrice no tratra tao ary efa ny ampelatana mpitandro filaminana sy ny tribonaly io. Omeko ny anabavika fanirisoeriny anaivo ireo 450 voix tratra anay avec ny constat de huissier. Fangamo tsy misy lalàna koa reny bureau bulletin unique reny misy numéro de série daholo ny bureau de vote. Koa maninona tsy nisy numéro de série ny akamaroany reny bulletin unique alatra ny zaraina rehetrarehetra reny. Raha malala ny iosoka rehetra na ny kara-pifidianana na ny kara-panondro santoka natao dia tsy hita pesipesenina. Folaitra ozy ny tanora alatra be vava manao tsinitsinina ny safidim-bahoaka. Ka raha amiko manokana tsotra ny anytenika amin'io resaka io. Engany na amoaka ny vatom-pifidianana eo ny valim-pifidianana ny senina tsy amoaka. Inona ary mamaiky azy ozy ianao Andriamatoa Fernand Sello? Minona mamaiky azy amoaka an'io? Afaka miandry izy nangatany izy hoe memora kely fa ho amenay miporofo-rehetra. Mainy enjomboanjindrareo fa tratra ny alatra nataony. Ary nisan'ny teny amin'ny senia tamin'ny voalohany indrindra dia amin'izao efa fandrahonana ny anabaviko fanirisoerinay no atao. Zao nefany ataovy ara kasiona volo ray ara dia ho hitantsika. Zao koa nefany raha basy no entinareo marangaranganareo dia ny firenena rehetra ve, satria manko rehefa alatra dia alatra, na atody ray na omby ray na akoho ray, rehefa mpangalatra ianao dia mpangalatra. Ka tsotra ny anoteniko mpangalatra ny seni, tsy mendrika ny seni, may ampitany baolina any amin'ny ACC izy fa tsy hitany tsony ny elana amin'ny alatra be vavataony. Ka raha te hitoronareo seni rehetrarehetra ireo za vonina ifanatrika aminareo ary vonina na rapitso na rovina na robina ary ananako miporofo lazaiko dia milaza mazava eto fiangaviana ihany io nilaza ny Flora Valimanana hoe ahemory mba tsy hisy korotana. May dia may nareo ampitany voka-pifidianana. Inona ny antony? Mba lazao mazava ny antony fa tsisy lalàna manao an'izany hoe tsy maintsy avoakanareo rapitso ny valim-pifidianana. Ka aza mamita bahoaka, aza mandainga fa sady efa mpangalatra no mpamita bahoaka. Ya, raha mamonjy soa Philbert, fahitanao ny zava-misy ankehitriny io zany arahantsika malala fa misisika ny feni amoaka an'izay voka-pifidianana zay raha ampitso. Ny nampiasain'ny feni nefa dia ilay hoe PV scanner no amoahana zay voka-pifidianana zay. Fahitanao amin'ny ankapobeny satria dia iara-malala fa iaro ny safidiny zany ny vahoaka malagasy ankehitriny ary tsy anaiky an'izay famadihana zany hoe zay osoka ninina natao zay tamin'ity fiodinana faharoa ty zay. Misaotra Andriamatoa Marcelo zay ny manasa ary mampiteny anay za moa mampitondra fivavahana mampitandrina dia mametraka ny hoe ataoko ahoana no ahita na hijery fotsiny loza zay mahazo ny fireneko. Ka eo anatrehany zava-misy aloha dia tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy fa zany fifidianana zany no endrika antokana ahafahan'ny mpitondra manana fahefana hitondra. Ary ny fifidianana zay apetraka dia mametraka ny maha-olom-pirenena. Ary zay ny mahasarotiny manokana amin'ny maha-olom-pirenena dia na safidiko na safidiny hafa dia tokony ho hajaina. Ka eo anatrehan'izay tsy verina amin'ny tenen'ny namana satria moa efa be dia be ny filazana, be dia be ny fanambarana fa
be deabe ny tsy ara-dalàna, be deabe ny endrika tsy fahamarinana ao anatin'ilay fandehanana fifidianana sy ny famoahana valim-pifidianana. Na ny teny ampiasain'ny CENI fotsiny aza amiko a de fa endrika raha atao amin'ny teny frantsay hoe manipulation, zany hoe mamoaka voka-pifidianana milaza hoe tendance na foronana zany ange ho an'ny olon-tsotra zany de hoe rehefa ty zany no avoaka de io zany ny hoe ho amin'ny fandresena, na izay fotsiny aza aloha de tena famitamba-aoka zany, fa rehefa amoaka anao ty valim-pifidianana de ty valim-pifidianana, fa tsy misy hoe ty zany no lany, zay mantsy dikany hoe tendance. Ary rehefa atao am'izay ny saim-bahoaka de endrika fandemetsahina mbahoaka zany. Ary zany tokony fantatry ny CENI fa tsy anjarany zany ampikarakara fifidianana azy, ny anjarany a de mikarakara fifidianana de mamoaka ny mangarahara, zay aloha zany zatra anakirangeza be. Faharoa, efa milaza moa zany ny hoe nahoana moa zany no maika be no amoaka an'le izy. Mpitandrina be ny olona zay manatona zay koa mahatonga tsy mandreritreritra, satria moa zay mety hoe manao politika indray pasteur io, fa tsy mampanino zany fa andraikitra politika raisiko zany anatrehiny vahoaka zay toriko ny filazantsara, tsy mahamenatra azy zany. Ary eo anatrehan'zany ilazako hoe tsy mandreritreritra ianao a eo amin'ny fahitana ny fiainan'ny firenena ary ireo zavatra ambaran'ny olom-pirenena zay anao fifidianana. Ny atany am-piandohana hoe nahoana moa ny avy any Beotika zay lavitra be no tonga aloha no netsy Beoririka ohatra, ary scanne moa no hoe nandefasana azy ka maninona raha netsy no alefa scanne aingana, zay tsy voapirofo ara-dalàna koa moa zany satria amin'ny lafin'ny fifidianana dia preuve matérielle de ny PV sy ny sisa ihany no manan-kery. Zay zany zara anankiray efa miteraka ary natsofoka moramora tao anatin'ny fiainan'ny olona ho am'izay fanekena voka-pifidianana zay tsy izy. Faharoa de fahatelo moa zany marimarina koa, za zany eto de tena za koa mpampianatra moa amin'ny lafiny indray mpampianatra teolojia de mametraka mazava fa ny lalàna tompoko de natao hamelona fa tsy natao hamono, zany hoe rehefa ampiasaina ho amin'ny fahamarinana izy de mamelona fa tsy natao hangeja, ka milaza foana moa ny CENI hoe voatery ny lalàna zay, ka le lalànao manery azy ve mitarika azy anaiky ny tsy fahamarinana, anaiky ny vokatra zany tsy fahamarinana zany ary vao maika azy moa zany de laza hoe zay nahitanay zao azy ny marina dia tsy rarahinay fa ty ihany no avoakanay. Za zany tena andraikitra ngeza be raha tena olom-pirenena ary tena olom-pirenena tena mitsinjo ny hoavin'le firenena ny CENI, ary mila mieritreritra izy eo am'izay fampiarana ny lalàna zay, satria ny lalàna araka nataoko teo de mikendry ny hoe filaminana fahavelomana fa tsy sanatria zany entina amporosina ny olona anao zay tsy tokony ho ataony, zay mantsy ny zatra izy nge. Rehefa terenao ny olona anao zay tsy tokony ataony noho ny amin'ny fampiaranao ny lalàna mikipy eo amin'ny zava-misy ianao dia tompony andraikitra ianao. Ka eo zany mahatonga hoe inona moa raha za mamaly tsotra, inona ny mahatonga azy hiazakazaka. Mety voalohany angamba aloha de zay hoe fialokalofany hoe araka ny teny namana teo hoe raha atao tokoa le fampitahana ny zava-misy angatahan'ny K25 na ny mpifanandrana amin'ny candidat numéro 13 dia raha mandeha hatramin'ny farany io de miova le tendance le foronana, ka tsy ho zaka an'izay, ka mety matahotra izy ny andaniny zay efa natsofony tao anatin'ny fisainan'ny olona hoe ino no maresy. Za ampatsolona zako an'zany hoe ino no maresy ka raha mivadika io de mety atahotra izy, zay mety zatra anankiray amin'ny maha olona zany. Fa faharoa koa dia ny fomba fijery mihitsy io raha mandinika raha politika ianao de te anamaripototra ny zavatra tsy maripototra izy, satria ny olo-tsotra ary ny olo-pirenena de ny vahoaka malagasy de mametraka mihitsy hoe ny CENI no mikarakara ny fifidianana, zay avoakan'io fantatsika hatramin'izay
fa na misy aza ny zavatra novana de zavatra tsy manova ninninny ka dia te anamarina zavatra tsy marina izy a ary zany zany no tsy maintsy anyatahana voaka malagasy hoe arovo ny safidy a ary aza manaiky ny ahatonga atsika indray ho lasa anorona fitondrana eo ambony fasika ny tsy fahamarinana fa tsy maintsy ny fahamarinana no manahatra ny firenena hiditsika amin'ny trangan-javatra zay hita moa zany a manodidina zay fifidianana fiodinana faharoa izay maromaro ny zavatra tsikarotra tamin'ilay fiodinana faharoa anisan'izay a ny mikasika moa zany an'ilay loi organique isorana ny namana zay nandefa nyty loi organique numéro 2018-008 zay milaza moa zany amin'ny ampahany amin'ny article 120 ny amin'ny hoe tout bulletin unique comporte un numéro de série spécifique à chaque bureau de vote ny zavatra tsikarotra nefa ao anatin'ilay bulletin nampiasain'ny CENI tamin'ilay fiodinana faharoa any amin'ny sosa no misy an'ilay numéro de série fa ho an'ny bulletin zay nirotsaka ao anaturina tsy misy an'ilay numéro de série fahitanareo amin'ny raha mianaka an'izay zavatra zay faharoa ny arahantsika malala ihany koa ilay liste émargé zany zay nampiasaina nandritra n'ilay fifidianana fiodinana faharoa fa misy olona izay tsy tonga ny fidy nefa nahitana sonia tao amin'ilay toerana tokony anaovany an'ilay sonia moa zany hoe niatrika an'ilay fifidianana zany hoe misy olona maromaro zay noverezin-joa tsy nifidy tany hoany nefa nampiasaina zay safidy zay fahatelo de teo amin'ilay PV zany hoe ny CENI zany ankehitriny araha malala fa raha ny tokony ho izy tokony andry an'ilay PV rehetra avy any amin'ny faritany avy any amin'ny commune avy any amin'ny districta zay vao iroso am'izay famoahana voka mpifidianan'izay iarahantsika malala fa ilay PV avy eo amin'ny SRMV nosokaneny CENI amoahana n'ilay résultat ilay voka mpifidianana zany raha ampitso akoatran'izay a ny fanororona ara-tsaina nandritra n'ilay fifidianana fiodinana faharoa ny fianakavy mpirenena ry izy mirala mianaka de milaza fa lamina ny fifidianana teto amintsika teto Madagasikara zao nefa ny zava-misy a voapirofo ankehitriny fa misy tokoa ilay osoka fahitanareo an'izay zavatra zay a satria somary hiditsika ao anatin'ilay filazana ilay pirofo moa zany sy ilay zavatra nisy marina mba tsy ho tompotrano miolo ny mpiano antsika amin'izao alina zao inona marina le zava-misy satria ho avy ny olona eny amin'ny kianjany 13 May amin'ny asabotsy ho avy zao eo zany a tsara mba hazavaina zany zavatra nisy zay efa somaro natsidiky kely teo ihany io loi organique teo io misy seloha zao le izy a alao azava amin'ny vahoaka mihitsy le izy a fa efa hita fa alatra le izy raha momba ny CENI manokana de tsotra be ny teniko tsy hafa bela na amoky nareo na tsy amoka an'io valim-pifidianana io de tsy ho hafa bela amin'ny vahoaka malagasy nareo mazava be nge le izy maninona no Thierry Rakotonarivo foana no miteny fa le président Hery Rakotomanana mangina tanteraka ary maninona no fehezinareo ao anatinareo ao a ny bulletin afeninareo anisan'ny teny amin'ny CENI tamin'ny voalohany niaraka tamin'ny anabaviko ary tsy nisy tao nangatahanay bulletin zay tao hoe PVRL fa io scanne io foana ny lazaina tamin'ny roa zay ny tonga tany a de ils ont joué la montre ozy fitenenana amby valo sasany vao niraisiny torak' zany ihany koa ny nanaovany any anabavika hatram'izay hita mivaingana foana nefa nialatra natao a na hoaiza izy na hoaiza ary ny mahavariana de zao tsy eto Madagasikara ihany a no misy an'io CENI io fa zay firenena nampidira amin'ny mpanjanaka an'io a de ady an-trano misy firenena afrikanina endry ihany nefany toa ny tany Kenya naverina tompoko ny valim-pifidianana ary ny tany Côte d'Ivoire de hitatsika ny nahazo any Gabogoa zay nandresy de nylazaina fa ho atarany nandresy avy eo de iny von'olona sy raha mandrikiny ka ozy ianao hoe tompona andraikitra ry zareo za manokana de mitana ho tompona andraikitra feno ny CENI raha sanatry mbola misy raha latsaka aina foy na fananana potika indray a eto Madagasikara mazava be a fa niona tamin'ny observateur tany amin'ny CENI tao anatin'ny CENI tao telo no hitako tao
dia nyresaka tamindreo dia izy hoe endry ihany nareo malagasy fa raha tany amin'ny firenena hafa no natao zao mampifilafily io efa asa zay niseho asa zay efa ty olona niseho observateur no teny an'io ary averiky koa fa mbola observateur koa nitratra tao anosy zato ary gendarme manana tratra azy nalefako tambadrosana izy dia zany ray nolazaina mpandainga hitantsika eo fa efa misy cellule de crise naorina ka misy commission maromaro ao hijery ny zava-misy marina tamin'io fifidianana io za zany eo anatin'le commission ilaza ny famarinana amin'ny vahoaka malagasy sy anetana amin'ny vahoaka malagasy hiaro ny safidiny tsy hovereziny rotsony fa efa be loatra nanompoka tamin'ny 2009 tamin'ny transition ny kolokolo ny nanjaka teto corruption généralisée ny nanjaka teto dia mbola ho itoizana ihany ve io mahatonga amin'ny teny hoe ny sasany tsy nianatra akory fa mpangalatra dia samy angalatra daholo zany tsika malagasy dia samy hitondra basy daholy fa izao no izy ajanony ny kolikoly tapitra teo zany fa tsisy anaiky an'izany tsony ny vahoaka malagasy manetana mafy eto anareo zay niaro ny filora valimanana ny candidat atsika 25 aza misy manaiky vidina vola betsaka amin'ny fijoroana vavolombelona tao Mahamasina ary efa nihitrikitriako tao tamin'ny fahitalavitra ray fa tsy sana voakany matahotra ny marina lazaiko hoe teo ny RTA nanao interview dia matahotra ny zavatra navoakako tao fa marinana tompoko tsy azo afenina nylazaiko tao efa 400 000 voix mivoangiko fa sarotra fotsiny ny any ambanivohitra mitondra huissier eran'io rehetrarehetra io manomboka rapitso ny vagy voalohany 450 000 voix 450 voix fa ny 450 000 ho avy tsy hoela ary hoetiko porofoko eto Madagasikara fa mpangalatra ny senia mpamitaka pisoloko tompoko ny senia ary marina ny tenin'ny pastera teo fa mila mijoro ny vahoaka za mahitsy fiteny tsy ohatran'ny pastera izy moa mpitondra fivavahana fa za tompoko tsy mpitondra fivavahana fa ny ary efa marina dia marina tsy azo ahodikodina ka manainga atsika rehetra pomba ny 25 tsy isy anaiky fa tongava hiaro ny safidinareo hiaro ny fahamarinana ny observateur rehetra reo ange nahita ny tany sakara eny amoron'ny piscine izy mandehandeha dia mody miteny inona ny setao dia milaza izy avy eo fa mandeha mizosa tsara ny fifidianana mbola mampitandrina ihany fa fomba iray fampidinany samy malagasy ho zany ary fomba fanaon'ny mpanjanaka zany nalefa ny teto firy moa ny observateur teto ary firy ny barao fifidianana za milaza aminao fa na barao fifidianana hitako tany amiko ary tsy nisy zany seni zany tao ary ny fomba fanaony zareo dia io nylazainao io raha jerevana fotsiny ny bulletin sy ny PV lazaina bulletin unique iny dia jerevana ny soni araky ny teninao dia sosy ihany nisy fa efa mifenony d'avance ny PV rehetra no nalefany ary voapirofo koa zany tao amin'ny seni hitany ray matorakotinarivo Thierry zany za mandaigna tompoko fa hitafitady etsika ary za tsy matahotra anao ia amin'ny ankapobeny ny seni aloha zany hatreto mivoaka ny porofo rehetra izay misy eo ampelantanana ary amafany zay porofo zay ny seni zany raha pitso satria amoaka n'lay voka-pifidianana ny tiana horesahana dia ny hoe inona ny mamaiky any seni zany iroso amin'ny famoahana an'izay voka-pifidianana zay mivoaka ny porofo ny ACC zay nanome taratasy moa zany ny amin'ny hoe azo ny seni zany no any amin'ny seni lay matériel de vote any ny tokony anao an'izay confrontation zay ankehitriny nefa raha ohatra ka mivoaka zany ny voka-pifidianana raha mpitso dia amoaka atsika ao anaty trano zany hoe ao an-tranon'ny seni zany sika zao dia ho avoaka an'zareo ao an-trano hoe mialanareo fa tapitra ny fisavanareo an'ilay trano fahitanareo an'izay zavatra zay amin'ny ankapobeny ary eo ihany koa ny amin'ny hoe tsy tokony ametraka fitoriana ve hafa ny amin'ny hoe karazana piraitsy kombakomba zany ny seni satria amafan'ilay porofo izay eo ampelantanana misy porofo ho vafain'ny seni raha mpitso
zavatra andresan'zareo moa zany de hoe tsy maintsy avoaka ara-pitso mivoaka am-pifidianana no ny antony maro samihafa eo amin'le antony maro samihafa tsy fantatra hoe inona ary le antony maro samihafa zany hoe tsy atsika zany ny anton'izay fa de mijanona eo amin'ny antony maro samihafa fa hitanao an'izay ho anao manokana misy zavatra mahamaika ve sa ve hoe tena tsy maintsy zay ny lalana izorantsika ho an'ilay fifidianana fiodinana faharoa akoatran'izay iverenako le resaka loi organique teo hoe rehefa nysavaina zany lay bulletin unique teny amin'ny CENI de tsisy an'ilay numéro de série tao anaty urne fa ilay sosony misy de iarahantsika malala ny zavatra nitranga tany avato fahafito vinany inona zavatra nitranga tany misy an'ilay bulletin unique izay avy nampiasain'ny olona nisy nanatitra moa zany tsara sitrapo de iaraha malala ny ao anatin'ilay izy bulletin unique nampiasaina mihitsy nandritra n'ilay fifidianana ny CENI zany tokony hitondra fanazavana mikasika an'ireny raharaha reny hoe ino reny zavatra reny sa ve efa vita ny fifanarahana tany hoany de tsy maintsy miroso am'izay fa moana voka mpifidianan'izay fa hitanareo le loi organique aloha zany de efa marina ary izy io zany tamin'ny fidionana voalohany de efa voamarika le izy efa voamarika le izy fa tsy nisy ny sosy zany no nisy fa lay arotsaka anaty bureau de vote tsy nisy dia nilaza ny CENI raha nyfantadiko azy hoe ho arenina io zavatra io ka ho asina am'izay zava-nisy ne zany zao araka zany fanamary zany de tsy nisy eo anatrehany zany ngamba ny tsotra ihany ny azo anazavana zany hoe naraitsykombakomba amora ny fangalanam-bato ny CENI zay ny zara anankiray na de ny anjara ndraiky ny azany de ny hoe ampisy fifidianana mangarahara ampisy fifidianana marina dia tena lay iarovana mihitsy ny fahamarinana no nitsakitsahana ka de marina mihitsy zany ny fanontaniana hoe tokony ame fanazavana mazava tsara izy hoe nahoana moa no tsy nitanterahany zay hoe fanotsina tokony efa natao zay ny zavatra voalohany ny faharoa de zao hoe io zany efa hita izy io nisy fotoana zay nilazana io hoe vato ray miteraka zato zany hoe le vato ray miteraka zato satria tsy le sosy tsy misy tamy 2013 zany sosy tsy misy an'le numéro dia ny olo anankiray photocopie n'le izy de ino no entina de mivoaka de ino no entina de mivoaka ka ny CENI zany de tena azo raisina tompona andraikitra feny amy tsy fatanterahany andraiky ny hoe ampisy fifidianana mangarahara ampisy fahamarinana de zay raha te fotsiny ihany de efa tokony hampieritreritra azy anaiky ny hoe fangatahany ka da agnilany hoe mba ame fotoana ahafahana tena anamarina sy anapirofo hatramin'ny farany lay fahamarinany fifidianana ny tsy fanaovany an'izay raha amiko manokana amin'ny maholotsotra de tena finiavana mihitsy ampisy korontana eto Madagasikara ary tena finiavana mihitsy anomevahana ny andaniny ampitoy ny fampirorona ho an'ny mpiray-tanindrazana aminy ary fanaovana an'izay na tsy fanakena an'izay de tena fialana andraikitra fotsiny zao zany efa de milaza fa olona mikarama be izy reo fahafantarako azy ary olona nomena andraikitra sy olona niady ho ao azy raha ny tena izy ka tsy tokony anana tahotra fa fotoana mihitsy zao ny teny ijorondra tiany iarina ny firenena za zany hoe mpitarina moa zany ngamba ve mety zay de hoe tsy masika fa tena marina de tena milaza fahamarinana hoe fotoanany zao raha tena olombelona olom-pirenena ny CENI mba hitana ny teny nataony ka tena anaja ny lalàna ary ny lalàna moa zany ary efa voalaza foana io hoe manana mbola fotoana fitoandrany izy raha araka ny reko satria ny dernier pli mbola voamaly mbola sinisisy fa maninona moa izy no avoaka meloha efa lazaiko teo hoe zavatra roa ihany ny anton'izay na mandeha ny fanaovana n'lay fampitahana ny vato dia miova ny foroany de matahotra izy zay zany anankiray fa faharoa koa de araka izay nambara teo hoe manipy baolina
mety aty aminay tsony zany ary tadio fa raha ohatra ka lasany amin'ny ACC io de ny ACC koa hitarasiko ela be de fomba anankiray a mpitondra olona milazan'zany ampangatsika ny fon'olona andraso fa mbola de eo zany lay fomba anankiray zay mamoetra eto amin'ny firenena le fomba fandeme-tsaina ankolaka ary le fomba fandeme-tsaina zay a mahatonga ny firenena mandraky ty ny androany de za natanonareo mpandrobany arem-pirenena ary za natanonareo a zay a mpanao risirisy mpanao kolokolo ka za manokana raha tonga eto de amin'ny mampitandrina mihitsy de tsy mba manaky an'zany tsy fahamarina zany ary de mitona mihitsy a ny olona hoe ty safidianao za zao a amin'ny mampitandrina de mazava be fa be de be ny olona mitaraina amin'ny faritra Sadabe iny zany zao de fa nandrenesako fitenenana hoe malahelo zay pasteur fa taty aminay de nandresy ny numéro 25 fa rehefa navoaka taty amin'ny anina resy ka ino no atao de eto a zany de miantso mihitsy hoe tsika tsisy maniry zany hoe malagasy ifamono ary tsisy malagasy mifamono ho azy zany fa matoa tonga zany de misy olona tompony andraikitra ary tompony andraikitra am'zany ary atsoko manokana moa zany a de zareo amin'ny seny mba hanana fahendrena mba anaraka satria efa tsotra moa zany ngamba raha nandrea ny fanambaran'ny candidat numéro 25 hoe mba hame fotoana zay 7 andro na 5 andro de azonay daholo ny rehetrarehetra afahana nareko anefa moa zany zao de hoe tsy ny PV ray manontolo fa apahany kely fotsiny a zay efa nahitana inony zany anomalie be dehibe de ajanona treo a de afindra amin'ny ACC ka io zany a de tena tsy mety amin'ny fahamarinana ary tsy mety eo amin'ny fiainam-pirenena za de mitsotra amin'ny fanarahako ny raha politika fa ny fanaovana an'zany vao maika atezitra ny vany malagasy ary vao maika ampijoro ny malagasy ka za manokana de antso nataoko safidy ny an'ny seny na izy ampiadiny malagasy na izy a anana fahendrena raisonnement ny fitenenana de tena sahiroso tokoa am'izay angatahany aty amin'ny K25 hoe aleo iroso a ty fa mazava zay eo am'izay resaka alatra izay a avy hatrany ngamitsika iresaka ny zavanitranga teo Analamahitsy Iaramalala eto Andrenivohitra teo Analamahitsy a nampifamadiana ny voka-pifidianana ho an'ny candidat larana 520 sy ny larana 720 ankehitriny moa zany a ovaina indray ilay resaka hoe raha ohatra ka lay 720 ny olana aminareo afaka omenanareo any lay 720 ao anareo mirahalahy mianaka tsy rehefa alatra ve de efa alatra ny anarany satria raha ohatra ka ataontsika hoe tolerena ilay alatra le ferina zany manana omby ianao ataontsika ohatra hoe 50 ny 720 am'ireo zany nisy nangalatra de ilaza ve ianao hoe le 720 tsy maninona navery any ary fa le ambiny mbola ao ny tiana ho tenenina zany izy mirahalahy mianaka de hoe nisy alatra efa hita maso eto Andrenivohitra azy vitandry zareo no namadika an'lay voka-pifidianana maika faneny amin'ny faritany tsika moa zany iverina hoe inona marina le izy mety misy mety tsy mahazo hoe inona marina le zava-misy zany ankehitriny tratra zany ny alabato zay nomanina nandritra ny fiodinana faharoa maromaro ny endrika ny sehoany tao anatin'izay nisy ny zany hoe ny fampitomboana nisy ambato tao anatin'ilay urne ny taux de participation ambany lay voka-pifidianana nefa ny ambontsana zany hoe misy olona zany ao tena hoe nifidy maromaro nandritra n'lay fifidianana reny moa zany raha tsika reny zava-pirofo zay mivoaka reny ankehitriny hoe misy an'izay fampitomboana ny bulletin tao anaty urne zay ary ny ray tena hoe zava-doza de zao ilay lalàna loi organique zay nohitsakitsahana sahady satria voalaza ao anatin'ilay loi organique reny zay rasantsika teo ny amin'ny hoe tokony ho hita ao anatin'ilay bulletin unique mirotsaka ao anaty urne zany ny numéro de série mifanaraka amin'ilay ao amin'ny sosy ity nefa tsisy zany hoe
efa misy lalàna notsakitsahana sahady zany ao anatin'ilay fikarakarana ny fifidianana fiodinana faharoa manarakarak'izay de hoe voka-pifidianana avy ao amin'ny SRMV zay nsikanena very seny noentina moahana an'izay voka-pifidianana zay ara-dalàna ve zavatra zay ary ny fahatelo de ny hoe nilaza ny seny hoe tsy afaka manova ny tsy fahatomombanana nandritra ny fifidianana fiodinana faharoa fa any amin'ny ACC vo afaka ny ACC ihany no afaka mikitika an'izay raha ataontsika zany misy olona iray izay hoe amoahana didim-pitsarana ataontsika ohatra hoe tsy vonona ao anatin'ilay didim-pitsarana iarahantsika malala zany fa nivadika hoe vonona de maty io olona io zany satria tsy voaova lay didy zay mivoaka ny tiana hotenenina ao anatin'lay zavamisy eto Madagasikara ankehitriny zany de ny hoe misisika ny seny amoaka n'ilay voka-pifidianana de zao hitondra fitoniana ve ny famafan'ny senia an'lay voka pirofo zay tratra ankehitriny iara-malala zany fa tena hoe maro reo osoka tratra de zao ny ACC nylaza fa hoe ataovy ara lay fitsirihana ireo fitaovana matériel de vote nandritra ny fifidianana de ho atsahatra ivoaka ao zany isika rapitso fa hitanareo mirala mianaka an'izay zavatra zay ho avy eny amin'ny kianjan'ny telo amby folo me ireo olo reo iaro ny safidiny mandeha indray manko ny resaka hoe merina ny 2002 na ny zavanitranga tamin'ny taona roa sy roa arivo ny zava-misy loha azavaina ho antsika manaraka ny miara-miampita manerana Madagasikara fa de zao tsy misy fanonganam-panjakana na iray aza ho atao amin'ny asabotsy ny zava-misy de zao iaro ny safidiny reo olo reo ary ho an'ny olona zay resy lahatra no avy eny amin'ny kianjan'ny telo amby folo me zany hoe tsy misy premier ministre aongany eo tsy misy président par intérim hoaongany eo fa zao iaro ny safidiny ireo olona ho avy eny amin'ny kianjan'ny telo amby folo me ka eto sika zany ho anareo mirahalahy mianaka hitondra fahitanareo an'izay zava-misy zay zany hoe io zany ny akaiky indrindra misisika mafy ny seny tsy maintsy anatanteraka n'ilay baiko hoe avoaka ny voka-pifidianana vonjy maika rahampitso hitondra fitoniana ve ho anareo mirahalahy mianaka raha tika mahita Andriamatosy aloha ary iverenako kely fotsiny la hoe piraitsy kombakomba raha sanatry vereziny-jo ianao ka tsy makeny amin'ny 13 me de raisiko koa piraitsy kombakomba amin'ny mpangalatra efe raha tika mahita zao fa ny senia de piraitsy kombakomba amin'ny mafia ary na mazava ny teniko aza tsy mba miodikodina mazava be mihitsy ny zavatra lazaiko fa jilamboto mafia no te hitondra ny firenena ary mbola te androba ny firenena tsy azo ekena mihitsy zany tompoko ary tsy misy malagasy raha mbola manana zoma malagasy azy anaiky an'izany raisy koa ho piraitsy kombakombako zay matahotra ny ijoro fa irahantsika malala zao fa ny seny tompoko de piraitsy kombakomba amin'ny mpangalatra ary mpangalatra mihitsy iverenako ny fanazavana netinao Andriamatosy aloha betsaka ny pirofo tsy ho votanisa era amin'ny Madagasikara na ny bureau de vote fictif ahitana an'izany hoe 100% rajoelona 0 raha valy manana maro ireo bureau de vote reo ary rehefa mandefa huissier amin'ireny rehetrarehetra reny zahay zao koa nefa ny huissier na inona ho na inona ho afeninareo eo tsy maintsy hibaribary ny marina ka raha nahazo an'izany ianareo arabasoa arabatsara raha mifamarinana ny mahalany ianareo de tsorotry mihitsy fa za anisan'ny manaiky voalohany fa amin'ity voalohany ity tompoko de samy mahita mibaribary mivandravandra ny alatra ataonareo era amin'ny Madagasikara raha andinika fotsiny ny hoe tany amin'ny 2e arrondissement sy ny 4e arrondissement hitatsika ny zavatra ny siotany teny Ambohipo ary fantatsika voaray film zany azo atsara ny pirofo rehetrarehetra ary efa eo ampelatana ny mpitandro filaminana daholo ny teny ny olona ny vidinao ny olona tratra teny naka ny
tany rehetra tsy nampiasaina ho ampiasaina indray angalaram-bato ary tsy teny am-bopo ihany efa nilazaiko ny tany Nosy Zato teo nilazainao ny tany Anana Mahitsy eto andreny vohatra nefa zany maika fa le ataontsika ihany amin'ny tany lavitra andrina sarotra tena sarotra nanangona an'izay alabato nyseho tan'izay nefa efa lazaiko ianao ary amafisiko efa 400 000 voix no hitako ary andeha rapitso hoa ny 450 voix première vague avec constat d'huissier reo fa tsy alefalefa fotsiny ary alefako tsikelikely reo ilazako fa na inona fialan'ny seni andefa ny vokatra io de efa mazava ny anoteniko avoairapitso io na avoaka anareo rafakapitso io efa fantatry ny vahoaka malagasy ianareo senia fantatry ny vahoaka malagasy ianareo fa manomboka may volotratra ka zao no izy de mbola tsy tara loatra ozy ny filora Valimanana mba mieritrereta fa taranaka malagasy koa ianareo ny azy zany teny manana anaranareo entiny zanakareo ny anaranareo entiny zanakareo ny anaran-dray ary hafa baraka mandrakizay to amin'ity fireneny ity sande hipetraka eny amin'ny abakabaka eny nareo tadidio fa samy mipetraka eto amin'ny nosy etsika ary zao no lazaiko anareo raha andositraiza ianareo nandositraiza rehefa voaosipotaka indray mandeha ny anaranareo satria mpangalatra ianareo na vato ray azy de efa alatra zany tompoko araka ny teniko teo hoe na atody na omby ny angalarinao de mpangalatra ny dikan'izany ka izao mba mingavy ihany teny tsotra ny lazaiko farany aminareo seni efa be zay voalazako taminareo zay na vy na vato tsy maintsy miseho amin'ny marina ary milaza aminareo fa tapitra malala ny anatra nataonareo ny vahoaka aza mpitondraina ny anaranareo ny zanakareo fa ananany tsiny amin'ny firenena zanakareo nge ka hitondra ny anaranareo ary ny anaranareo nge voasoratra ao amin'ny raharam-pirenena de miteny any fa anisany tena za mahitsy fiteno Andriamatoa Silova fa amiko ny olo loatra n'izany de mazava be amiko mpangalatra tsy vanona mazava zany teniko izany ia fahitanao ny zava-misy ankehitriny anova zavatra ve zany hoe ivoaka lay voka-pifidianana vonjomaika ho avoaka ny Seniram-pitso tsy isy ve lay eny amin'ny kianjan'ny 17 Mesa anao ahoana raha ohatra ka hoe ivoaka zay voka-pifidianana vonjomaika zay za zany de ty hiverina lalindalina kokoa amin'ny fiainam-pirenena re daholo zany reny ataontsika hoe alatra re satria alatra foana milazana azy na kely na lehibe ary na le hoe tsy famiatrahana ny numéro de série amin'ilay sosy arotsaka aza de efa araka nambarako teo hoe efa finiavana tsy ametraka an'ilay andraikitra zay tokony hotazoniny hoe ampisy le fifidianana mangarahara ary ampisy fifidianana zay azo arahana ny fahamarinana ka amin'ny lalàna zany dia lay fisainana fotsiny de efa fahadosoana kanefa moa voapirofo zany fa de tena nisy tokoa le izy na teto Tanariva aza de ny zavatra mampalahelo moa zany areto nitodriana koa amin'ny mpitondra fanjakana zay napetraka hoe karakaran'le izy taraiky loatra ny fandraisana andraikitra raha mba nisy zany zao ataoko hoe seni mba nanao eny fa tratra tokoa tery amin'ny Anala Mahitsy voapirofo de mba lasa tokoa natsona le président de vote ahoana moa ty de mba nisy tokoa fipetrany raisina mba mety isy ihany ny fampitokisa fa ny zava-misy na de misy aza le faty olona misy zatra ndratrana de andeha fanadedina afaka 5 taona vao tonga fanadedina de ahoana moa na tonga ny fiainam-pirenena ivoatra ka eo zany tena ny zatra ngeza ary zany zany mahatonga ny hoe mila mijoro am'izay ny olo-pirenena mila mandray andraikitra ny olo-pirenena ary mila miaro ny fahamarinana olo-pirenena satria azadino zay foana lazaiko teo hoe ny fifidianana nge no maha olo-pirenena anao ary io ihany no mahatany demokratika tsy misy ananao fahefana matran'izay ary ny olona mitondra eo de tsy maintsy fifidianana madino tokony mipetrahana eo ka rehefa tsy zay no izy ary tsy mampiseho an'izay izy de fa ao anatin'ny toe-tsaina mpangalatra zany
de io no metrako azy raha moka izy raha pitso na tsy moka izy raha pitso za ny fiaviarako azy raha moka izy raha pitso a de tonga mitanjony izy a zay tiampiadany malagasy za moa zany tena mazay za de tena fandresen-davitra zay endrika anankiray satria mieritreritra izy hoe misy andaniny sekilany a ny andaniny zay natao na resy a de tsy hipetrapotsiny araka misainany ary ny andaniny azy lavaina hoe resy a dia ataony hoe iariko de eo zany le izy ary io mahatonga hoe anazy le izy fa ny famoahana io koa vao mainka aza tena endrika tokony ijoroana ny antony a de satria ataonao ona moa tompoko zavatra hitanao zao hoe diso de hoe zay tsy manana nininona fa de diso io a fa de avoakanay foana le izy raha ohatra izy ka mahana fahasahina kokoa ka milaza hoe diso io tompoko ary zao ny fahadisoana kanefa zay tsy mahana anova azy ampahabe maso fa tsy hoe hosoratany antaratasy de alefa ny MSSR de amy vao miady samy hafa be zany manao conférence de presse izy ka raha miaiky tokoa izy ary ko valaza teo hoe ty ary tompoko fa hitanay fa reto ny alatra tato a de reto ny tokony ho izy a nefa zay tsy afaka manova fa satria misy tompona andraikitra afo zay rehefa tsy sa manao an'izay izy a fa anonareo miady dikan'zany a sady akansoana dikan'zany a firaisana tsokombakomba amy tsy fahamarinana dikan'zany a de manosika ny olona zay ty tanorazana iaro a ny fahamarinana mba ampiarina ny firenena ka tsy zaza manokana zany a lalana tokana ihany no ahafahana misy fitoniana aloha de ny fanekena fanaovana ny confrontation hatramin'ny farany misy ny milaza fa ampiko kely fotsiny teninao pasteur niarananao soni tamin'ny madame Fanily Soerinaivo a rakoto Thierry Rakonarivelo zay ao amin'ny seni miaiky fa diso izy nanao soni mihitsy izy tompoko de mbola avoaka ihany zany ny osika rehetrarehetra anampiko ny teninao fotsiny zay ary tsy indre mandeha ary ny PV tonga tany amin'ny seni zay natrehako misy sosy izy reny de le original ihany no nalefany fa le sosy faharoa tsisy ninona zany hoe izy nameno an'izay tiany tany carton telo nentinay tany amin'ny carton voalohany a reto ny naresen'ny Flora Valimanana carton faharoa reto ny naresy azy a sy ny anomalie rehetrarehetra ny verifiena ny anomalie tsisy ny raisy ny tompoko ary tsisy PV réel tany a fa ilazainy hoe scanina io nefa na izany aza tompoko rehefa miskane zavatra ngenao raha scaneko zao enao ny permis de conduire anao pasteur de inona ny tonga any amiko inona ny fosy amin'iny inona ny mbola mamezivezenao any vahoaka malagasy any hoe ny any epita rehetrarehetra any ny tonga fa ny eto toerana tsy azo raisina miomana ny angalatra ianao fa mazava ny resaka ary tratra ianao zao tratra ambodiomby zany ny filazan'ny malagasy azy tratra flagrant délit mendrika hogadraina tompoko ny olona ohatran'izany tsy hoe manamafy azy zany le tiako lazaina hoe ny soni mantsy de mety olona tsy maharaka an'zany zao tsy mahare an'zany de tsy mahalala an'zany fa raha tena hanao conférence de presse izy ka eo izy a satria miverina am'le teny amatsy hoe izy ty de tendance ka raha mamoaka tokoa izy hoe izy ty zany rehefa tena ataony hoe le izy a de io tendance avoakana io a tsy izy io hafa be zay de zay mahatonga hoe raha tena olo marina izy ka tena mitana ny fahamarinana rehefa anao conférence de presse izy a de avoakany daholo zay fa raha fa tsy zany a de marina sady akeko a zay voalazanao Andriamatoa James ia misy ny etsika moa zany eny amikanja ny 12 May amin'ny asabotsy ho avy zao eto nareo amin'ny rahalamianaka misy ny milaza fa hoe fanonganam-panjakana indray a ivereny atsika mikasika an'izay ity amoaka ny voka-pifidianana zany ny Sueni Rapitso manahoana zay zavatra zay manahoana tsy isy ve zany sa tsy manova zavatra ny voka-pifidianana zay avoaka ny Sueni Rapitso anareo amin'ny rahalamianaka amiko na mamoaka izy na tsy mamoaka tsy ho afa be lizy efa fantatry ny vahoaka amin'ny marina ary
manararoatra kely Andriamato Ferinaselo ilaza fa nanomboka tany Mahamasina tao amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina nisy fivoriana tao ny K25 sy ny CO25 ary mbola manainga ny olona ho avy anatevina na dia efa hipoka aza tao dia tongava daholo ireo olona ilaza ny alatra hitanareo maso fa ho raisinay tsirairay ireny ary raha hidiny eny amin'ny 13 mai ny vahoaka anonga-panjakana inona moa anongana ny filoha parentérim marivo ve Rakotovao anongana ny fanjakana aiza ve tsy efa député 73 ve tompoko nidina teny amin'ny 13 mai ny taky ny fahamarinana fanolona ny lalam-pifidianana famerenana ny tany malagasy nangalarina natao tsokotsokontany ary ny famerenana ny nosy malagasy kelitsika zay bodony izy menakavy ary teny tsotra ny lazaiketo 44 bloc pétrolier nefa nangalarin'ireo mpangalatra ireo zay rentable indrindra dia miafina ao ambadiky ny ataontsika hoe société spécialisée amin'ny pétrole izy fa ry zareo tompoko ny nangalatra eo ary mbola avoakantsika daholo zany ary ny malagasy tsy anaiky na ray metatra toradroara no angalarinareo hiaro ny tany ny vahoaka malagasy tongava eny amin'ny 13 mai fa alala marina rehetra ianareo. Ny avy zany fijeriko azy dia tsotra sady mazavy amin'ny tany zay manao fifidianana tsy mantsy dika fifidianana dia fametrahana ny fientra ny demokrasia ka ny fientra ny demokrasia dia ny fifidianana no mamoaka izy ny olona tiany hitondra ka io zany fandeha miantsaina ny filazana foana hoe raha vao misy olona mitaky ny zoany sy mametraka ny fahamarina maha olo-pirenena azy ary miaro ny safidiny dia manonga-panjakana fanjakana ne ho an'ny vahoaka fa tsy ho an'ny mpitondra ary oka apetraka foana mihitsy zava ao anatin'ny fitondrana zany satria tany efa te amin'ny taonjato fa 120 tsika tsisy olona tonga eo amin'ny fitondrana zany ka tsy ny vahoaka no mametraka azy ary efa vahoaka zany no milada hoe tsy zay no nametraka anao tsy fanonganam-panjakana tsomy zany fa tena safidy ho an'ny fiarovan'ny maha olo-pirenena fandraisany an-tanana ny fahefana zay ananany zany ka raha misy olona mieritreritra hoe anonga-panjakana indray tsy misy dikany zany satria kiza moa no nomen'ny izy no efa nomena ny fahefana zao fifidianana mbola tsy nivoakany ary fifidianana mbola tsy voamarina ary fifidianana fahambara hoe mandeha amitsy izy ka izy ny tompo teny hoe za ny tompo ny fahefana madiva ifarana zany hoe minitra vitsy isa eo amin'ny 4 minitra eo raha be indrindra dia ifarana ny fiarahantsika atao anatin'ny miara-miampita fahita lavitra ho amin'ity alina ity teninareo mirahalahy mianaka farany ho amin'ny vahoaka malagasy manaraka ny miara-miampita manerana ny Madagasikara amin'izao alina zao. Ny teniko zany dia miantso ny olo-pirenena rehetra zay mahatsiaro fa tompony andraikitra amin'ity firenena ity ary mahatsiaro fa ny malagasy dia mendrika ny anana ny hoaviny tsara ary mendrika anana fitondrana zay miorona ao anatin'ny fahamarinana mba tsy hatahotra ary tsy hanaika ho lemitsaina fa hijoro ka anery zay napetraka ao anatin' zay hoe anana fitantanana na senio na ny fitoeram-panjakana misy io na ny HCC io anampy azy mba anana azon-damosina ka tsy anaika ny tahotra zay mety tsindry samihafa mety any na sanatry ny vava moa itena ady ovavidy vola fa tsy misy afa-tsy ny olo-pirenena no afaka manavitra sy mandray ny fahefana ary mamiazo an'ny pirenena ka raha natsiarotsika fa na vilivily ny safiditsika dia mitsangana ary raisiny andraikitrao am'izay imbonana ho avin'izao taranaka ho avy zao. Ny teniny ray aman-dreny am-panahy mazava zany teny zany ny teniky teo moa hoe dia hoe mahapasitera azy dia ny teny mazava izy ampamarinana ny fahamarinana no ny ilainy toraka zany koa no averiko aminareo niseho tany Kenya aho
nanaiky ny ACC namerina ny fifidianana ary naverina. Ny tany Côte d'Ivoire dia efa nilazaiko teo ny ohatra hoe Gabogo indray no nigadraindry zareo. Ka sanatry ny vava le zandry kely tsy malala ny lalaka lehan'io no gadraina dia za mba hiaro azy ko fa zanaka malagasy io. Mafia sy ny colon no manjakanjaka eto amintsika nefa ny malagasy tsy anaiky an'izany. Ka mazava be koa ny antso ataoko aminareo malagasy izay maheno an'ity fandaharana ity. Mijorory vahoaka, safidinareo no hitsakitsahana ary raha anaiky an'io nareo dia aleo andevo eto amin'ny tantsika mandrakizay tsika. Fa raha mbola tianareo ny taranaka miandrandrana reo taranaka reo, tsy njovy reo fa be zay adalana nataon'ny mpitondra teto zay. Ary anisan'izany io teteza mity io lazaiko eto fa hoe miteniteny foana indray ny ray aman-dreny ao, sanatry ny vava tompoko fa za vonina ifanatitra amin'izay rehetra vonina anao débat amin'ny télé publique, indrindrandrindra ny goroa anareo rehetrarehetra ao alefaso fa vonina hiatrika an'ireny. Ka izao mijorory vahoaka, arovy ny taranaka fa taranaka malagasy iraisan'ireo. Ia, misaotra anareo amin'ny rahalahy James Ratsima, mpandinika raharam-pirenena, Ramamonjy Soa Philbert mpitandrina ary mpandinika ihany koa raharam-pirenena. Ny miara-miampita no hoan'ny an'io aloha zany no mifarana hatreo. Rahampitso dia mbola misy ny miara-miampita rahanao moa zany amin'ny radio rehetra izay manerana ny Madagasikara. Ankoatran'izay dia isaorana ihany koa moa zany ny vahoaka malagasy izay sasany andry nanaraka ny miara-miampita tamin'ity anio ity ary eto izahay manentana ny vahoaka malagasy anaraka ny vaovao ny fizotry ny zava-misy amin'ny ankapobeny ao amin'ity voka-pifidianana fiodinana faharoa ity. Eto ihany koa dia misaotra n'ireo fahitalavitra miara-miasa akaiky ato anatin'ny fiodinana faharoa an'izay miara-miampita zay. Miara-miampita nahitanao ny Sky One, On Air TV, AZ Télévision sy ny MBS manerana ny Madagasikara. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny miara-miampita hatramin'ny farany, manome fotoana honao indray ho amin'ny manaraka. Misaotra tompoko. Gagasitraka tompoko. Misaotra tompoko.